Finaritra mifankahita amintsika rehetra indray a rehefa faly manonona ny fiatanan'i Jesosy Kristy hanapaka any amin'ny tokantranontsika tsirairay ihany mampandroso ny tenanay amin'ny alalan'ity fizarana atao anatin'ity horonan-tsary ity. Ny lohahevitra izay ho resahantsika anio dia mikasika ny antsoina hoe malbouffe spirituelle. Izay zany no antsoiko hoe lohateny ampitondraiko an'ity fizarana ahafahantsika mandinika ny sitrapon'Andriamanitra sy ahafahantsika malina foana amin'ny efim-petsin'ny Satana, amin'ny efim-petsin'ny demonia eo amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra tsy toa. Raha vao miresaka an'ity hoe malbouffe ity isika, ny malbouffe somary teny vahiny izy io ny hevitry ny hoe malbouffe dia hitanareo ilay sakafo tsy zarizary ireny. Sakafo tsy zarizary satria tsy mitondra herijika ilain'ny vatana, tsy mitondra ny vitamine, tsy mitondra ny calcium, ireo ara-natoraly takin'ny vatantsika mba hahafahan'ny vatantsika mirindra tsara amin'ny lafiny ara-pahasalamana ho amin'ny tokony ho izy. Dia vokatry io sakafo antsoina hoe malbouffe io, fihinan-kinanam-poana, zay ny fiteny gasy madio mafy azy mihinan-kinam-poana. Vokatry io malbouffe io dia possible ho tsy zarizary ihany koa ny fitombin'ny tenan'ny olona anankiray, tsy ho zarizary ny développement ny vatany ary mety akarary azy mihitsy izay resaka malbouffe izay. Alohan'ny tena hidirantsika amin'ny fizarana dia vavaka vetivetsika ho voninahitran'Andriamanitra tsy toa. Misaotra anao zay Tompo Ray Masina tsara indrindra, misaotra anao fa mbola tsy lanindritra ny famindram-ponao sy ny fitiavanao, ary anio izay dia afaka andinika lohahevitra indray mikasika ny antsoina hoe malbouffe spirituelle. Ny fahendrenao Jesosy no tononiko, ny fahendren'ny ray tsy toa ilay tao amin'ny zanaka, izany no proklameko atao anatin'ny fizarana manontolo mba hahafahana indrindra mandray zava-panahy foana manoloana ny fizarana tahaka itony. Taio ny teny, taio ihany koa ny toe-pon'ny tsirairay izay andray an'izany fizarana izany. Ny devolim-pangalatra kosa dia tsy manam-pahefana ary ny autorité an'i Jesosy Kristy ilay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana no tononiko sy ambarako ho fahefana feno ho vavahady vy, tsy hananany demonia mangalatra ny teny ato anatin'ny fizarana. Raha misy ny haja sy ny dera ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Andriamanitra ray tsy toa ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tompoka sian'izany. Alleluia, amen. Eny ary tompoko, isika rehetra dia samy mahay samy mahafantatra fa ny vatantsika olombelona dia mila misakafo ara-dalàna mba ahafahantsika manana ny anticorps, manana ny sela, cellule, manana ihany koa nofo ary indrindra mba hisin'ny ara-tsaina mitombona tsara. Haitsika rehetra ilay tenin'ny fahendren'ny Ntaolo taloha hoe rehefa noana ny kibo dia mivezivezy ny fanahy. Eny ary tompoko, isika hoy aho teo teny fampidirana dia rariny sy hitsiny raha ara-dalàna ny sakafo antsika, satria izay hoe ara-dalàna ny sakafo antsika izay, hygiène de vie izay io no antoka ahafahan'ny olona anankiray misandrahaka amin'ny lafiny fahatakarana arak'ilay teny fahendrenan'ny Ntaolo teo resaka akapobeny zany resantsika lohatra eto hoe rehefa noana ny kibo dia mivezivezy ny fanahy. Dia ny olona voky sy misakafo tsara
zay voky maharaka ny namany. Amen. Ny olona izay ampy sakafo tsara dia ampy vitamina sy ampy calcium, afaka izy zany hirassuré, hiantoka tsara ny didy aman'andraikitra izay efany eo amin'ny fiainana andavanandro. Ohatra hoe mpianatra andeha hianatra, renim-pianakaviana anankiray na raim-pianakaviana anankiray amita ny didiny amin'ny fiahiny ny ankohonany sy ny sisa rehetra. Raha mbola zaza moa izy de ronono, raha mbola nourrisson de mena biberon sy mifanitsy mifanaraka am'izay. Mazava iny, eo indrindra nefa no nahatonga ahy ametraka n'ity loha hevitra ity hoe malbouffe spirituelle. No safidiako manokana ity resaka malbouffe spirituelle ity satria am'izao vanim-potoana iainantsika hoe atao anatin'ny fandrosoana izao, atao anatin'ny mondialisation, am'izao fotoana ny resaka digitalisation, numérisation, tontolon'ny internet, tontolon'ny fréquence, tontolo virtuel. Fandrosoana daholo zany resantsika izany. De miparitaka izay tsy izy ihany koa, miaraka am'izay ihany koa ny resaka malbouffe. Ny sakafo voaomana, ny sakafo congelé, ny sakafo karazana lany daty any amin'ny tany andalam-pandrosoana mianaka be zany any Afrika, any Madagasikara. Fa be da be ao anatin'izay ny vahoaka victime, be da be ao anatin'izay ny olona victime, satria tratran'ity antsoiko hoe malbouffe ity, tratran'ity sujet resantsika ity hoe malbouffe ity. Aty amin'ny tany mandroso de tsy ampy ny fotoana andrahokan-na, satria miazakazaka amin'ny tontolo famokarana ny olona amin'ny resaka fiahina, fiariana, de tsy manana fotoana intsony andrahoana hanina. De lasa mividividy an'ireny ohatra hoe McDo sakafo atoandro, KFC na sandwich ery le any amin'ny misy conserve le triangle kely be da be reny le tonga de raisina de hohanina, zavatra efa vita zany préparé. Fa ireny anefa de tsy antoka arak'ilay nambarantsika mitondrantsika fanazavana natao fampidira rahateo hoe antoka ampiorina ny sela sy ny fiforoana ny taova ahafahan'ny anticorps miorina tsara amin'ny olona anankiray. Zay de midika fa rava sy voakitikitika sahady zany eo ilay resaka hoe zay voky maharaka ny namany. Tsy afaka araka ny namany reny olona ireny. Ary zay no mahatonga ny olona aty amin'ny tany aty amin'ny tany mandroso rehefa mandroso ohatra hoe enimpolo taona na ohatran'izany, vokatr'ilay sakafo nohanina, génération resahako eto, vokatr'ilay malbouffe de miteraka déstabilisation tao amin'ny corny de tsy nitombo ara-dalàna ny vatany, tsy manana le hery fiarovana, fa rehefa tonga fahaterana am'izay izy de manosika kady, mitondra beky, mitondra fauteuil roulant, assistena olona. Fa efa efekôziny le malbouffe daholo zany. Miarahaba manaja ny rahalahy malala pastora Willy Manasseh. Tainy tompo rahalahy. Namana rehetra anonyme any ambadika ihany koa de miarahaba antsika rehetra. Danger be mihitsy ty resaka malbouffe ity. Tena loza manambana, loza miatra, ary efa miparitaka any amin'ny firenena maro samihafa. Raha vao resaka malbouffe fotsiny aka ohatra isika ny hoe poulet de chair, mihoatra amin'ny akoho gasy. Mihinana akoho gasy zany ianao fa tena hoe velombelona mihitsy. Ny olona marary, mafy, anaovanao ronon-akoho sy sakamalao, verimberina mihitsy ny ainy. Fa omeo poulet de chair izy, omeo ronona poulet de chair izy. Mba tsy hanovako, mba tsy hanasiako sira be loatra n'izay zavatra ambarako zay, de ho hitanao fa tsy apody ny ainy le olona mihitsy, tsy ampifalifaly, tsy ampiravoravo azy, fa vao mainka ara tena hoe tsy haiko.
imagino zay ka zay danger hoy aho ary zavatra tena manambana loza efa miatra ity resaka malibofy ity satria mihitatra hatrany amin'ny resaka cancer. Ny antony de noho ilay société de consommation zao vanim-potoana iainantsika zao hoe ny planète efa presque surpeuplé efa be loatra zany ny vava-mihinana de tsy maintsy araka an'izay ihany koa ny famokarana fa ilay famokarana nefa dia industrialy avokoa zany hoe tsy natoraly tsy ilay nivokariny nahary tsy ilay namboarin'Andriamanitra tsy to tsy namboariny Jehova tsy ilay tao amin'ny sahany edena. Raha miresaka an'ity malibofy ity tsika de attention somary miampita amin'ny resaka ara-panahy am'izay tsika fa tao amin'ny sahany edena de efa nisy io malibofy io malibofy spirituel io. Andriamanitra tsy toa Jehova Andriamanitra tsy toa de nametraka lalàna izy hoe any amin'ny famoronana Genesis création tamin'ny Adama sy Eva hoe ny azo eo voan'ny sa aza hinananao fa fatatsika ny mianarana de fetsy noho ny biby di rehetra Genesis 3 de ny séduirany Eva izy ary nanolotra ny Eva sakafo zay tsy avamin'Andriamanitra nandraran'Andriamanitra nandidian'Andriamanitra hoe aza hanina de nanomboka teo tratrany malibofa ninankinam-poana Eva ary niampita tamin'ny Adama izay de izao mahazo atsika izao ravany cellule atsika ravany corpstsika ilay corps incorruptible amen fa tonga lasa corps corruptible isika lasa tonga vatana mety maty isika lasa tonga vatana andairana aretina isika lasa tonga vatana maheno marary sika rehefa tsongona lasa tonga vatana ampandamahan-tazo isika lasa vatana ohatran'izany tsika satria nihinana n'ilay malibofy tao amin'ny sahany etena. Ratsy be ry havana ity resaka malibofy ity spirituel ny sujet atsika eto ratsy de ratsy ity resaka malibofy ity lay teny fotsiny hoe mal en plus n'izay hoe bofena lay izy hohanina miditra amin'ny vava porte ouverte dia midika an'izay hota tena miatra amin'ny tena le izy miditra ao amin'ny tena fanapoizinana ny tena ary eo ny tena tokony ifoazatsika zanak'olombelona itotiatsika amin'Andriamanitra tsy to iverena atsika amin'i Jesosy Kristy indray afahatsika mihinana ilay tena hanina avy any an-danitra premisy nomena ny zanak'Israely tany anefitra mana ny resaka mila miverina amin'izany tsika zanak'Israely rehefa nomena n'izany mana izany izy rehefa nifahana an'Andriamanitra izy tsy resaka malibofy zany eto ny resaka fa mana avy any an-danitra ny akanjo tsy nety rovitra ny kapa tsy nety goka tsy nety simba nefa de efapolo taona niodikodina tany anefitra tany alay fisaraitsany zany be da be ny olona no miteny hoe angano ny baiboly be da be ny olona ny tsy mino an'izany be da be ny olona no ajambainy ny demoni be da be ny olona ny tsy teherika an'izany satria tena efa tafiditra ao anatin'ny tanteraka ilay poizina vokatry ilay malibofa na mahana ny demoni anazy an'le le problème ny olona anankiray rehefa zatra vokisanao izy McDo vokisanao izy KFC rehefa miasa izy de tsisy afa-tsy reo foana no haniny amin'ny atoandro lasa dépendant amin'iny izy tsisy valaka amin'ny resaka alcool sy ny resaka sigara zany resantsika izany malibofy daholo zany resantsika izany miditra amin'ny vatana de lasa miankina amin'iny ny vatan'le olona zany ke mahatonga an'ireny olona hitanao hoe obèse matavy zany de aveo ny olona mametsiny hoe miangatra Andriamanitra satria misy olona tena hoe milanja 250 kg presque 300 kg nefa misy olona tena hoe mahia
jereo am'zany le afetseny demonia izy ihany mamahana malibofy atsika olombelona atsika génération de izy ihany ndray no mandefa fréquence mandefa fampianarana izay à la base n'iny poizina omena iny fa rehefa tena consommateur lay olona rehefa tena consommateur izao génération izao ka tafiditra eo amin'ny tena n'lay poizina de lasa piankina izy lasa drogué zany azadino lay ohatra nambarako teo hoe mitovy amin'ny olona mpifokasikara sy misotro toka ihany zany resantsika izany de rehefa tena jenjina tanteraka lay olona miaina ny tsiro tsy mahalala sakafo natiora sy bio itsony izy tsy mahalala ny zavatra tao amin'ny sany edena tsony izy satria lay sakafo nomeny satana azy lay malibofy amahana ny satana anazy a iny no itombony iny no mahalehibe azy de miaraka amin'iny ihany koa mitombo lay esprit ao anatiny a dia izany mahatonga an'ireny interprétation be da be sy rivotra mitsoka am'izao vanim-potoana anayntsika izao a fa madihana ny rariny a ho tsy rariny fa madihana ny fotsy mainty filazana an' Jesosy Kristy fa responsable amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatra hoe fahantrana responsable amin'ny aretina responsable amin'ny tsy fisina responsable amin'ny zavatra be da be ohatran'izany satria tellement satana no namoky anao satana no nampihinana namoky anao tamin'ny alalan'ny malibofy a de nitombo tamin'iny ianao a de tsy mahalala raisy reny a afa-tsy satana intsony ianao satria satana no nitaizan'le olona zay le hoe ianareo dia taranaky ny demonia taranaky ny devoly avy amin'ny rainareo fa pitoy daholo zany zavatra resantsika izany alleloia dradradradraina ry havana ny fandrosoana ny mondialisation dradradradraina ny fivoarana ny teknôlôjia malibofy daholo zany afa au niveau an'ny fijerintsika ny fiainotsika tsy mijanona miresaka sakafo fotsiny ihany hoe poulet de chair McDo a KFC a sakafo mialonandro a ny sakafo congelé a ny zavatra ohatran'izany tsy mijanona tro ihany io malibofy eo fa au niveau an'ny fisainatsika sy ny fieritreretantsika ihany koa de infecten'ny satana amin'io resaka malibofy araky ny topika zarentsika ito hoe malibofy spirituel io satana rehefa mamahana dia mitovy amin'ny fiasan'Andriamanitra foana tsy mitovy à la hauteur fa mitovy amin'ny fakataka usurpation Andriamanitra raha mitahy atsika izy de saina vatana fanahy iny le hoe Andriamanitra ny fiadanana ny anamasina anareo de ohatran'izay ihany koa ny fiasan'ny satana Andriamanitra misy plan salut complet corps âme esprit fa miaraka am'izay ihany koa satana de mamahana atsika malibofy au niveau an'ny vatatsika izy de ny alcool drogeny ny olona anankiray sigara drogeny amin'ny filana sy zavatra isan-karazany ohatran'izany ny olona anankiray toka whisky ary tonga dépendant consommateur raha vao tsy mahita dia misy crise misy manifestation ataon'ilay vatana satria efa dépendant la preuve fa hoe efa tena mpisitraka satria omeny démonie plaisir amin'iny le olona pastora mahay an'izany tsara pastora Willy Manasseh ary any le délivrance au niveau an'ny corps fametrahan-tanana au niveau an'ny vatana ositra hitanao rehefa manositra ny atao hoe ositra de rehefa misy partie hosoratsika amin'ny tenatsika ohatra hoe misy folaka zao eto eto amin'ny tanako eto de maka pomady de hosorana pomady zay ny ositra izay partie amin'ny corpsika
nisy ositra davida rehefa nandray ositra ihany koa de mazava-be ny temoiny azy ny hoe nanositra diloilony lohako izy kapokako feno de feno zany hoe nanomboka tany amin'ny lohany tena sandrahaka tamin'ny vatany zany hoe tena la plénitude somary manao balance sy manao référence kely amin'ny resaka ositra mampitsidika kely an'izay fampianarana izay au niveau any corps fa misy ihany koa malbofo attention au niveau any amina au niveau any saina ary eto dia manentana atsika namana pastora rehetra ampianaro ny mpino salut complet courant amin'ny esprit ary ny fanazavana tsara ny am'ireo ambaratonga telo ireo zava-dehibe mihitsy ary sika ihany koa mpitondra fivavahana de tena zava-dehibe ny fahafantarantsika mangataka amin'Andriamanitra tsika satria antoka angeza be zany manampy atsika amin'ny resaka discernement au niveau any délivrance misy matsy resaka corps fotsiny ohatra ohatra hoe aretim-bavony faritra marary amin'ny tena ametra tanana amin'ny marary de ho sitrana ireny misy ndray ny sasany ohatrany hoe olona dala any amin'ny resaka saina amina any ny déstabiliser-ny devoly misy olona ohatra hoe misy fanamamanga izy amin'ny alina any amin'ny tontolon'ny subconscient zany any amin'ny tontolon'ny saina zay le teneniko hoe manampy amin'ny discernement le izy dia précis tsara ny délivrance ataontsika am'izay ary Andriamanitra tsy to de mampahita atsika am'izay fahitana izay de ambonimbony hatrany ny fanazavana misy ndray ny resaka esprit eto de tena hoe démonie mihitsy no maka toerana ao am'le olona miconseillen'le olona maître tanareo le tenin'Andriamanitra hoe zay tarihy ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra de io le nazavaiko voajelakory voaingana taolohan'izao zavatra teneniko zao atao anatin'ity partie ty ihany hoe ny démonie dia milahatra foana manao usurpation ny tenin'Andriamanitra foana izy Andriamanitra raha miteny hoe zay tarihy ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra de miazakazaka koa ny démonie akatoerana ao amin'ny esprit an'ny olona anankiray hitoetra ao amin'ny olona anankiray mamorona izy zany fanjakana ao amin'ny olona anankiray de iny olona iny taritiny zokainy zay tarihiny fanahin'ny devoly de zanaky ny démonie ianareo de ataranaky ny devoly rainareo corps âme esprit zany azavaitsika izany fahafantarantsika an'izany no mamprécis kokoa ny délivrance zay ataontsika amina mpino anankiray au niveau an'ny corps ve sa au niveau an'ny saina ve sa au niveau an'ny esprit ve sa tena hoe possédé mihitsy le olona ainsi de suite hoe legiona ve no mitoetra am'le olona sa fana mitsangatsanga fotsiny sa fana bref malbouffe spirituel au niveau an'ny amina teo sika no nresaka teo farany ohatrany ahoana indray fiseho an'izay resaka malbouffe au niveau an'ny amina izany eto de tena misy danger be kory havana ohatrany ahoana io hitanareo ny olona anankiray mijery cinéma izy mijery film horreur na mijery film satanika ka tsy manana protection amin'Andriamanitra izy d'ailleurs ny olona anankiray izay manana ny fanan'Andriamanitra tarihy ny fanan'Andriamanitra mpankatony sitrapon'Andriamanitra dia rikoriko mijery an'ireny tsy te hijery an'ireny tsy mahita plaisir mijery an'ireny tsy ao amin'ny envie tsy ao amin'ny filany zany fa ny olona anankiray mijery film horreur dia miditra ao amin'ny subconscient ny esprit izay caricaturen'ny satana amin'ny alalan'ny acteur sy ny producteur n'iny film iny attention fa agent satana daholo reny manina izy ny tsy manao film ohatra hoe
Daniel tsy manao film hoe le 10 commandement, tsy manao film ilazana ny voninahitr'Andriamanitra, na manao film hoe mitémoigner olona anankiray. Zany raha mbola misy détail be satria démonie ihany koa de afaka mamingana anao ao anatin'izany. Fa pourquoi hoe film ohatra hoe vetaveta, film ohatra hoe horreur, film ohatra hoe violence, film fandemety-saina sy ny sisa rehetra, resaka malibofy daholo zany. Ary fomba fiasan'ny satana amitehana atsika indray ny voan'ny saina daholo zany. Malibofy ho an'ny sujet atsika. Mila misokatra ny masontsika pino. Mila misokatra ihany koa ny fijerintsika mpitondra fivavahana rehetra. Ary saro-piaro amin'ny ondry an Jesosy Kristy, isika ihany koa dia ondran'i Jesosy Kristy. Zany hoe tiana tenenina amin'izay dia mila mipetrapetraka tsara zany ny haiady rehetra araka ny soratra masina sy ny baiboly tokony mifanitsy sy araka ny tokony ho izy ahafahana mametraka fefy zay petrak'Andriamanitra ho arifenitra amin'ireo singa corps âme esprit nresahantsika teo ireo. Ohatrany ao anay ihany koa resaka malibofy any amin'ny resaka âme io, any amin'ny saina io. Alléluia. Tanareo toy ny resaka Facebook, resaka YouTube, resaka Twitter itony, natao andemena ny sainao daholo reny. Ny vaovao amin'ny télé. Mialatsiny ahitena an'ity ny resaka miara-manonja, ny RLM, ny Viva TV, ny mpanao gazety. Mpanao gazety nge asany io misy vita mamoron-dainga, monter pièce, monter zavatra zay ahafahan'ny olona, ahafahan'ny audience betsaka mifantoka amin'ilay zavatra lazainy satria sady midépendre amin'izay ny vola miditra aminy. Resaka miservira Dieu de mammon zany de miaraka amin'izay ihany koa ny hoe fandikanany aza mandainga, mijoro vavolombelona andainga. Fa ny mpanao gazety capable amin'izany. Fa an'ilay resaka malibofy. Maraina atoandro hariva, mihaino vaovao ianao. Covid, maraina atoandro hariva, mihaino vaovao ianao. Ukraine, maraina atoandro hariva, mihaino vaovao ianao. Réchauffement climatique, maraina atoandro hariva, mihaino vaovao ianao. Pollution, maraina atoandro hariva. Insécurité, maraina atoandro hariva. Zany hoe fokisan'ny démonie mihitsy ny fisainanao. Mba ho malibofy ianao. Tsy mora riavana ny aditsika. Tsy mora ny fiambenana tokony ho fiambenatsika manoloana an'izany rehetrarehetra izany. Batay ady. Fanjakan'Andriamanitra tsy mora io, ety sady tery ny lalana makany an-danitra. Ady ny fanjakan'Andriamanitra ary ny mpiady ny mpandrombaka de tsy maintsy mandrombaka azy ankeriny, zany hoe avec violence. Misy ady ao, tsy maintsy maratra ianao, misy impact amin'ny corps. Imagineo foana hoe le nahazo an Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary Jesosy Kristy de nanafatra ny mpianatra misy tamin'izany hoe tsy maintsy amin'ny fahoriana be. Zany akory tsy midika hoe ianao tsy maintsy hoe mandalo fahoriana be, ny fidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa izay koa de manindry ny grande tribulation. Engane isika mba tsy ho tratran'izany grande tribulation zany, satria amin'izany grande tribulation zany azavaiko aminao fohifohy mitsahatra ny asan'ny fanahy. De ny eritsainao no entinao manompo an'Andriamanitra. Isika ary zao amin'izao fotoana ifampitantsika fizarana izao, horonan-tsary, tahaka ny ampitako aminao sy ny ampitany namana pastora isan-karazany, mpiara-miasa ao amin'ny tompo, mampita fahalalana ao amin'ny baiboly sy izay zavatra tokony ampitaina arak'izay voarayany amin'Andriamanitra tsy to sy ny famangin'ny fanamasina. Fa mahatsapa mihitsy hoe misy ady, ary misy fotoana tena hoe reraka. Nefa misy fanahy masina manampy atsika amin'izany. Imagineo mitsahatra ny asan'ny fanahy, miara-miakatra amin'ny ampakariny, enlèvement, mindony grande tribulation, ary mandeha ny fanenjehana. Kisarotsotro zany omeko anao zany.
de eo lay teny any amin'ny filazantsara tsy maintsy marina hoe tsy maintsy toriana am'ty izao tontolo zao ity ny filazantsara ny fahamarinana zay vao tonga ny farany. Antsika miresaka 144 000 ireo vaofidy, ireo lay miaraka amin'ny hery ositra sy ny autorité avy any an-danitra, ireo no mitory eran'izao tontolo zao. Tsy maintsy re zany any amin'ny farany atsimo sy andrefana sy ny farany atsinanana sy ny farany atsimo zareo ireo no mitondra ny hafatra miaraka amin'ilay autorité sy lay elatra afa amin'Andriamanitra tsy to afahan'izy ireo mitory eran'izao tontolo zao. Misy divinité an'Andriamanitra ao anatin'izany, misy tontolo selesta manampy amin'izany afahan'izy ireo manatanteraka an'izay ministera an'izay, atanteraka an'izay tenin'Andriamanitra zay hoe tsy maintsy toriana amin'ity zao tontolo zao, zay vao tena tonga ny farany makany amin'ny hatrany amin'ny Armageddona ady farany sy ny jugement dernier. Fa tsy zasy ianao zao akory no hitory tsy manana, mbola tsy manana autorité am'izany tsika. Tsara foana koa mahony tena amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Amen. Eo iny. Malbofo au niveau an'ny âme. Manimba be da be mihitsy izy io. Manimba piny be da be mihitsy izy io. Arak'le ohatra nyraisintsika teo de cinéma, mety koa angamba ilazako an'ity zavatra ho lazaiko anankiray ity, fa na ny éducation ary de possible ndresaka malbofo au niveau an'ny âme amin'izy io. Tanao hoe ny philosophe be reny, ny philosophe de toy ny hoe olona endry eo anivon'ny fiarahamonina. Mijery an'ny Descartes sika, ry zako, ry Thalès sy ry Betabe, ny mpanoratra tononkalo. Trandra Pierrevely zao, fasako ihany ny foko mba fasako velan'ny trano fasako ray faharoa. De ny afaran'le rahalahy, tsy rahalahy moa zany fa ny afaran'le mpanoratra namono teny izy. Fa tellement no lay malbofo. Nefa izy endry ary zany Ra Pierrevely zany tena hoe ny akademia malagasy. Tanareo am'izany le efipetsin'ny satana. Tsy teny betsaka. Discernement zany zavatra resahantsika zany. Il faut savoir discerner. Amen. De ohatran'izay koa ireo artiste be da be hitanareo tsy mira évangélika, na misy fotoana izy mira ihany. Ohatra hoe mialatsiny ahitena an'ity Jerry Marcos, merci mon Dieu, merci mon Dieu, de misy ma sœur mihitsy séduite miara-mandeha aminazy. De mamoaka hira anankiray fotsiny de be da be ny olona tratra hoe tena mideran'Andriamanitra Jerry Marcos. Fa rehefa tonga indray propagande de mandray voly izy de mampandio fitombenana ny danseuse de ainsi de suite. Fa resaka malbofo any amin'ny âme daholo zany, mandefa hira izy de iny ny androtsorotsiny anao, de taraitsy ao ianao. De ohatran'izany ny resaka tononkalo, be da be ny olona mamono tena amin'ny hira, na de malaza zao ary pira malaza mamono tena, ry Mike Prince satria any amin'ny saina daholo no misy tsy milamina. Resaka malbofo travaillen'ny démonie any amin'ny saina any. Ary misy conception, misy foto-kevitra apetraky ny démonie any anatin'ny sainy any. Ainsi de suite de afaka miresaka sika politika, afaka miresaka démocratie sika, afaka miresaka rafitra kapitalisme sika, afaka miresaka fahendrena malagasy sika, afaka miresaka fomban-drazana isika, fa resaka ataky ny démonie sy famahana ny démonie any amin'ny sain'ny olona anankiray mahatonga azy ho dépendant sy ho dépendante amina foto-kevitra anankiray. Zany zavatra resahantsika izany. Hatreo raha feheziko dia manomboka eo de afaka micontrôle ny olona anankiray ny démonie. Ary eo lay antsoko, zany miantso an'izy ty hoe de volo micontrôle. Eno tsara ty zavatra lazaiko ty. Ny délivrance amin'ny olona anankiray tratrany de volo micontrôle
dia sarotra ny midelivre an'ireny olona ireny. Tanareo ny olona possédé na ny olona marary au niveau ny corps zany resantsika olona marary mametra tanana marary izy de sitrana ireny satria misy aretina mifaritry ny tenany le nyresaka ositra tsika hoe asina pomady amin'ny tanana folaka anankiray ho resaka ositra de misy efe ilay pomady amin'ilay faritra marary de sitrana ilay olona discernement zany resantsika zany fa ny olona tratra ny atsoiky hoe devolume contrôle enjakenjana ny asa atao amin'ireny olona ireny. Ohatrany ahoana ny olona tratran'io devolume contrôle io. Tanareo ny filôzofy ndany ianao manandrana miresaka amin'ny filôzofy miresaka filazontsara fa imezany reny ianao. Tanao ny olona athée, ny olona tafiditra amina religion, ohatra hoe mpino Islamo, na ohatra koa hoe ny olona mpiresaka iainan-kisoa sy fivavahana samedina resaka fahasoavana na batisa sitrika na religion tiako resahana am'izay fa tsy mandiso ny erin'ny filazontsara sy ny famarinan'ny soratra masina akory am'izay. Fa ilay hoe devolume contrôle sarotro io ry havana. Ohatran'izay ihany koa tanao reny sarim-bavy reny, ny transsexuel, ny genre, fa ny misainy any mihitsy nefa misy vo marary saina ozany fitenena miala tsiny amin'ny tenan'izany de miaraka am'izay ihany koa efa infecté koa ny vatany satria amin'izy ireny azadiny fa misy mihitsy nefa mandidy ny fitaovam-pananahany. Misy ao Madagasikara ao manao asa soa be izy tsy tononoko ny anarany aty ivelany de betsaka mandrafitra fitaovam-pananahan'ny lehilahy amina vehivavy na ny vehivavy mamadika ny fitaovam-pananahany fitaovam-pananahana lehilahy ainsi de suite, zavatra contre nature oatra resaka saina daholo tsy milamina fa anany démonie any amin'ny saina. Zay le teneniko teo hoe délivrance hoa de mila précis tsara isika ary mipetrapetraka tsara ny tokony fahitatsika fanehoan'Andriamanitra am'izay resaka izay corps âme esprit mba ho précis ny délivrance zay ataotsika. Mitoy ihany tsika au niveau an'ny saina ho iaho eo foany tsika tanao reny manam-pahaizana be reny teo de nyresaka éducation fa danger koa io ary zay no natonga ny baiboly nampianatra antsika hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny ankizy, mbola kely ny ankizy de tokony tezaina amin'ny sekoly alahady na sekoly sabata na ianao ray aman-dreny mihitsy mandray andraikitra mampita ny famarinan'ny soratra masina amin'ny zaza anankiray hitombony satria rehefa balance io mitombo izy amin'ny fianarana ka manomboka mahay calcul 1 + 1 = 2 manomboka mirésoudre problème manomboka miditra amin'ny grandes écoles izy de manao andrana scientifique de misy preuve de manomboka am'izay ny fankasitrahany état fanjakana ny resaka eto zany hoe ny chercheur na vita ohatran'izao dika an'izay de efa tena ancré lay olona ka raha tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izy manoloana n'lay dokadoka sy lay laza gloire honneur zay meny ny fanjakana presque ny fanjakana moa am'izay fa tsisy mivavaka tsony laïcité de l'état, ny rafitra république, le resantsika teo hoe démocratie, capitalisme, communisme, marxiste sy ny sisa rehetra efipetsin'ny démonie daholo reny fa nisy fotoantsika nyresaka an'izany teto de miaraka am'izay ndanany andramo manazava baiboly am'ireny olona manam-pahaizana bac plus 7 na doctorat tsy voataiza tamin'ny fivavahana fa éducation no nitaizana azy ary izy de mahavita manaprofo zavatra be da be mamokatra tôbila, mamokatra plastika, mamokatra zay tokony vokarina rehetra, mamokatra sakafo, mamadika zao vitany daholo zany mirésoudre problème sy ny équation sy ny zavatra ohatran'izany manana formule be da be izy ary manaiky azy ny firenena mikambana fa hoe olona tena
mérité ny chevalier de l'ordre national na tsy fantatro tsy haiko. Misy trophée manokana izay azy manokana ary mireconnaître an'iny mihitsy a ny tombo-kase international lan'izao tontolo zao. Fa za miteny aminao fa enjana ny délivrance am'zany olona zany. Enjana na izany na tsy zany a tsika matoky an'Andriamanitra foana, tsy misy zavatra tsy ravan'Andriamanitra. Za no miteny anao am'zany, tsy milaza zavatra petsaka aminao a, fa tsy misy zavatra tsy ravan'Andriamanitra rehefa amin'ny fotoanany, resaka timing zany, zay le niteneniko teo hoe discernement, rehefa mipetrapetraka tsara ny firindrana araka ny famoazana avy any ambony, mamoa Andriamanitra hoe ataovy, de miaraka am'izay koa autorité divine avy any an-danitra midélivrer an'izany, manapaka an'izany ozona izany, mandrava an'izany famaharany Satana amina toerana anankiray izany na amin'ny olona anankiray izany. Alleluia, alleluia. Manana antsika n'ity resaka malibofy any amin'ny resaka saina ity a, paritaka be am'izao vanim-potoana iresantsika izao a, ny resaka fampivadiana ny filazantsara amin'ny tontolon'ny occultisme, fahendrena bodika. Nahoana zany fahendrena boudisme izany? Éveil de conscience. Lazaina fa i Jesosy a nanao fipetraka Bouddha, Jesosy a de nanao méditation ohatra méditation amin'ny Bouddha, zany hoe alaina le Jesosy fa tsindriana lay fampianarana bouddhisme na lay fampianarana occultisme na lay fampianarana spiritisme na lay hypnotisme. Fa nisy fotoantsika niresaka an'izany teto hoe tsindriana daholo reny karazana hery-maizina ambadika rehetrarehetra ireny fa ampivadiana Jesosy fotsiny. Ary ny danger am'le izy de ity, eno tsara ity, tsy misy Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy, ary io mantsy tsy tiany Satana io. Fa za miteny aminao fa be da be ny tanora am'izao vanim-potoana iresantsika izao a no tafaroboka sy matory tratra ny fanahy miraikiraika fanahy matory ao anatin'ireny fampianarana ireny. Livre Urantia, ny éveil de conscience averiko ihany, ny resaka occultisme, ny resaka hypnotisme, efa nisy fotoantsika nanazava tsotsotra an'izany teto, ny spiritisme firesahana amin'ny maty, reneny amin'ny ladoany sy ny sisa reny, miresaka amin'ny ampanjaka fa misy baiboly ire amin'ny sisiny ire, any amin'ny saitsika nataken'ny démonie am'izany. De fa am'izay fombandrazana tiako, fombandrazako tiako, fa tsisy resaka Jesosy, maty sy nombola atao amin'ny hazo fijaliana ao. Fa iny fotom-pampianarana iny no asandratra, iny fotom-pampianarana iny lasa famonjena, iny fotom-pampianarana iny no arahana A Z pratikena ora nefa tsotra de tsotra amin'ny baiboly hoe mino fotsiny ihany. Zay le hoe minofo fotsiny zay ihany a. Sarotra be amin'ny olona manao an'izay satria tsy manana n'lay fampahitana avy amin'Andriamanitra tsy to, sady tsy manana n'lay tolo-tsaina sy tolo-panahy tokony isongadina araka ny fampianaran'ny baiboly. Be da be ny contexte mety tsy hatongavany am'izay. Rahantsika malala ny fiainana am'izao vanim-potoana iainantsika zao zay mihasarotra ary mihamahazovahana ny fahefan'ny démonie. Douleur de l'enfantement, mihetsika lay bibidia efa hiteraka. Ary ny génération misy koa de efa tratra ny malibofy daholo. Zany hoe efa ny démonie no mamahana azy, ny démonie no mitaiza azy, ny démonie no mampijery filma isan-karazany azy, isaky manokatra Facebook izy de olo de tape toriteny
sy zavatra amokisany sainy de inona ny tapenao comment on fait pour trouver une fille vierge ohatra zany jereo fotsiny gropy ety amin'ny Facebook gropy vetaveta makarikoriko tena hoe fiaino ny gropy milaza hoe manokatra lalam-bola ny gropy mizara vola maimaipoana mamona sy ny gropy isan-karazany zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra any amin'ny saina daholo zany zay le malibofo fa fikisana an'izany zao génération zao dia tellement efa dépendant efa tapaka le cordon am' Jesosy Kristy tapaka ohatran'ilay tapaka atao amin'ny sahany tena de ohatran'ny olona mitsindrona cocaïne mitady cocaïne foana fa raha tsy mahazo an'iny izy de tsy mahazo aina intsony misy crise mihetsika de ohatran'izany zao génération zao raha vao tsy manao make-up izy raha vao tsy manao chirurgie esthétique izy raha vao tsy mamboatra fitombenana kely izy na manapotsina tratra kely na manova fitaovam-pananahany izy na ohatran'izany izy tsy alaizy tsony tellement izy efa tena hoe tratran'le malibofy de ny vatany mihitsy no efa mitady an'ilay sakafo congélé mitady an'ilay sakafo poulet de chair mitady sakafo isan-karazany zay tsy natiora fa foroporonina industrie ny industrie mpamorona azy nefa dia satana le ao ambadika démonie le ao ambadika alleloia farany amaranantsika an'ity resaka malibofy ity de tena hiditra ny tena ivony sisentsika hoe malibofa spirituel eto de efa ambony be ny tsy tady satria satana mihitsy no efa maître an'le olona nisy ny porte ouverte malibofy Chanel McDo sy ny sisa rehetra resaka hygiène de vie nisy ny malibofy ny faritantsika teo any amin'ny resaka saina tamin'ny alalan'ny maso mijery porte ouverte daholo zany resantsika zany fa eto de any amin'le resaka esprit ry zareo mipratika ny hypnotisme ny occultisme ny spiritisme ny méditation ny éveil collectif fa eto de lay fanan'Andriamanitra zay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra de ny fanamitaky mihitsy ny délogén'ilay olona zany hoe izy mihitsy ny tsy mila na ihany koa niditra tsikelikely tao aminazy lay toerana zay aloha izy mihitsy ny tsy mila zay de izy mihitsy no manao pacte anao reo mpira malaza be da be reo anio dia ifanaraka amin'ny démonie meo laza meo aja meo voninahitra zany ohatra hoe Lady Gaga Johnny Hallyday reo mpira be da be isan-karazany reo misy mpira malagasy fa tsy miteny petsaka isika de ohatran'izany koa ny mpanao politika miray dia amin'ny framasoana manolotra ny fanahany izy satria te hanakarena izy te hanana gloire izy te hanana loko mampiavaka azy izy amin'ny mampanao politika azy ainsi de suite de mifanaraka amin'ny fikambanana miafina sy ireo élite mondiale ohatra hoe la Frantsa Amerika ny anglo-saxon nefa nisy fotoantsika ny resaka ny loha fito sy tandroka folo biby ty zany ny resaka zany ny antsoina hoe fikambanana miafina de zany ny anton'io échange international hoe investissement ho fampandrosoana ny firenena malagasy fa derrière tanareo mandroso fetsika zany ny anton'ny resaka demokrasia mifampitoy daholo zany resantsika izany ny anton'ny resaka rafitra socialiste ny capitalisme ny resaka ONU ny UNICEF ny Lions Club ny Croix Rouge misy zavatra misy filière misy veine kely be da be lalandra zay mitoy am'le lalandra lehibe makany amin'ny air farangeza indrindra makany amin'ilay atoto bibidy zany zavatra resantsika rehetrarehetra izany fa ny vahoaka madinika tsy mahafantatra an'izany vahoaka madinika rehefa tonga ny fifidianana de mandray vola izy mandray t-shirt izy rehefa mihinana varitsinjo izy anio malibofo rehefa zarana menaka sy savony izy malibofo rehefa
anaovana spectacle gratuite, anaovana spectacle gratuit izy mampandeha fitombenana malopofo ampy azy zany satria zao vahoaka zao a de manidy ny sofiny sy manampina ny masony a tsy iaino ny soratra masina. Tsika ryhavana, tsika rahalahy, tsika ranabavy a de milaza foana ny sitrapon'Andriamanitra tsy mora ny asantsika. Zany no ampairezako atsika namana pastora rehetra aza manao akinanga mikeleza aina. Betsaka ny sœur sy frère lavo, betsaka ny pastora namana lavo ihany koa. Na lavo impio tazany marina tafarina foana. Misy kosa ny tsy tafarina mihitsy satria ao anatin'ny reny dia manamarina ny tenin'ny fon'Andriamanitra tsy to, misy ny tsy nahazo antso, fa misy mihitsy ny tena hoe ambody mitafody zanak'ondry ny voany ny afantarana ny azo. Amin'ny farany ange izy a na de milaza fa hoe koenina pisorona mahay teny hebreo fa amin'ny farany izy mpamboatra vitana any mpilalao ody gasy ange izy, mpanapaka tendan'ondry izy amin'ny farany, mpandatsaka rambiby izy, ainsi de suite. Misy mpiandry de olona tonga hanao soa eto amin'ny firenena no tadiaviny anaparana. Zany hoe etikety lay mampiandry azy, vao tsy elo zany vaovao resantsika izany. Ilazana amintsika hoe ny voany ny afantarana ny azo. Tsy ny mpiandry rehetra akory no attention ataoko lasaka amin'izany, ohatra ny pasteur io, ohatra ny evangeliste io, misy ambody mitafody zanak'ondry foana ao. Fa ny tanjon'ny démonie de isika mihinakinam-pony, mandray fampianarana ara-pony iny, fampianarana tsy mifototra amin'ny hazo fijaliana, tsy lay herin'ny filazantsara, tsy Jesosy Kristy maty nombona teo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty. Ahoana ozy Paoly? Minitsy tsy mahafantatra zavatra hafa toriana aminareo ao izy afa tsy Jesosy Kristy maty nombona tamin'ny hazo fijaliana, Jesosy Kristy maty nitsangana tamin'ny maty. Tsy mahalala zavatra hafa ozy Paoly afa Jesosy Kristy. Fa am'izao tsika miresaka zao malibofo de miparitaka be mihitsy, afangaron-dry zareo yoga, afangaron-dry zareo spiritisme, afangaron-dry zareo hypnotisme, afangaro an'ity henakisoa, afangaro fahasoavana, afangaro religion ny resahako am'izay. Averiko tsindrina indray ao fa tsy mandiso ny famarinan'ny baiboly selon ny fanekena sy ny chronologie biblika, fa nisy fotoana koa tsika nanazana an'izany. Ahoana ary noho izy manoloana an'izany resaka malibofo izany? Amaraparana antsika azy, mitandrema, raha mandre an'izao antso zao ianao, raha mandre an'izao fizarana izao ianao, danger mitondra amin'ny antsoina hoe cancer ho mamiadana ny resaka malibofo. Ry zareo vazany, ry zareo manampahaizana no mahay tsara fa hoe manger 5 fruits et légumes par jour pour votre santé. Haindry zareo zany. Kanefa ianao fahanany McDo, fahanany sakafo industrial fa tsy bio, fahanany resaka de mamo. Hitanareo am'izany le hypocrisie humaine. Tiana tenenina amintsika de hoe miverena ao amin'ny sahanetena, miverena amin'ny fitiavana voalohany, miverena amin'ny Jesosy Kristy. Tao amin'ny sahanetena ry havana tsy nisy malibofo. De rehefa miverinao amin'ny sahanetena, tsika miverinao amin'ny parvis, miverinao amin'ny kianja, dia mila mihay mihaino sy mankato ny tenin'Andriamanitra zay voalaza ny baiboly. Zay mantsy ny nahalavo any Eva, i Adama sy Eva, nahalavo atsika taranaka olombelona. Rehefa ny tenin'Andriamanitra io niazo eo voan'ny sazy nananao, dia miaraka amin'izay tsika de mankato. Inona avy ny torolalany baiboly, inona avy ny zavatra ampahitan'Andriamanitra atsika, inona avy ny fanekena tokony fanekentsika amin'Andriamanitra tsy to, inona ny tokony zavatra tsy maintsy ekentsika sy ataontsika loha laharana foana eo amin'ny fiainana, ny amin'ny témoignage-n'i Jesosy Kristy, ilay nanombohany fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana, nitsanganany tamin'ny maty, Romanina 9:9, ho fandresentsika
mametraka an'izany ho lara-pameana isika sy mametraka an'izany ho loha larany eo amin'ny fiainantsika. Izay ny teboka voalohany ahafahantsika miala am'ty resaka antsoina hoe malibofy ity. Faharoa, misy teny zay eo amin'ny baiboly hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, toero ny devoly fahavalonareo de andositra anareo izy. Raha nanohatra ny Satana Eva fa tsy niaino azy, na tonga de tsy nanome toerana tsotro zao an'ny Satana teo amin'ny fiainana izy, tsy nisy ny faharavona. Ohatran'izay koa i Adama, saingy tsy izay ny zavatra nisy. Miverina zany am'le zavatra noresantsika teo hoe inavy ny fepehatra takin'ny baiboly tokony ho tanterahantsika mitohy am'izay resaka hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly zay, toero ny devoly fahavalonareo de andositra anareo izy. Niza mitondra karazam-pampianarana eo amin'ny fiainanao, na milaza Jesosy Kristy izy, fa rehefa tsy misy herin'Andriamanitra, tsy misy hery ny filazantsara, Romanina 9:9, Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Azadino aho fa ny silamo manaiky an' Jesosy Kristy izy, fa grand prophète no andraisany azy. Dokotera tsotra fotsiny ny andraisany azy, fa renoncer n'ilay divinité hoe Jesosy Kristy maty. Tsy ekeny zay. Misy efipetsy be ao anatin'izany. Ohatra anankiray zany. Ainsi de suite ary zareo bouddhisme maître sage Jesosy Kristy. Fa izy tsy miresaka. Jesosy Kristy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana zany. Tsy resaka an'izany izy. Satria ao lay mistery. Ao lay fomban'Andriamanitra rehetra. Ao lay hoe mahatsitoha an'Andriamanitra tsy toha. Ao lay hoe mahalfa sy omega, fiandohana sy fiafarana antsika olombelona. Tapitra eo ny herin'ny Satana, de tsy miditra am'izay lalana izay Satana. Ka niza mitondra karazana malibofy eo aminao, ka tsy misy an'izay ratio zay, tsy misy an'izay otrikaina izay, tsy misy an'izay loharano mahavelona izay, tsy misy an'izay mofinaina izay. Jaona 9:9. Izao ny mofinaina. Ny razanareo, ny Hebreo tany anefitra nihinana mana fa maty ihany reny, fa izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako izy Jesosy Kristy no manana ny fiainana mandrakizay. Izao ny mofo avy any an-danitra. Zany ny tena hoe sakafo. Ahoana ny fihinana an'izany? Tsy tori-mofinaina. Tsy tori-mofinaina. Andriamanitra no mamahana antsika amin'izany. Andriamanitra no mampidina an'izany. Tsy toriana zany. Amen. Mahafinaritra ry havana dia nisy fotoana Jesosy Kristy Jaona 9:1 ka hatramin'ny 5:10. Jesosy Kristy onena rehefa nahita vahoaka be da be, feno mikanja. De nisy olona anankiray, tovolahy anankiray. Atao ahoana reto vahoaka be da be reto ozy ny mpianatra? Ahoana ny io andravana an'ireto? Ahoana ny ampidina an'ireto? De nisy tovolahy anankiray nanana mofo 5 sy azan-drano 2. Multiplication. Voky rasa zeny olona. Fa izao, ny voan'ny kôr zay. Fa nampanaelo ry havana dia, rehefa nitondra n'ilay tena mofinaina Jesosy Kristy. Izao ny mofinaina, nitory mofinaina Jesosy Kristy. Lasa daholo ny olona. Manina no miteny atsika an'izany? Teo tsika de niresaka malibofa. Oneny Jesosy Kristy mahita atsika nona, mahita ny vahoaka betsaka. Tea mahana any vahoaka malagasy Jesosy Kristy. Fa aleon'ny vahoaka malagasy any aloha, meo mpanjaka izahay, meo président zay amin'ny 2023, meo varitsinjo izahay, meo tosika fameno izahay,
meo an'izao zao izahay meo teleferika izahay meo foana meo an'izany izahay aza diny fa ao am' Jesosy misy ny multiplication fa ka tsao aloha ny fanjakany sy ny famarinana de anampy anareo zany rehetrarehetra izany rehefa présent eo amin'ny firenetsika Jesosy Kristy de za samy teny amintsika fa afaka manana ny sakafo sahaza sy ampy atsika isika valagasy d'ailleurs isika fa manana an'izay autonomie alimentaire izay fa tsy misitraka satria misy an'ilay hevim-petsin'ny satana araky ty sujet antsika hoe malibofy ity dia sakafo tsy izy tosika fa meno a varitsinjo a t-shirt isaky ny fifidianana spectacle fampandeizana fitombenana zay mitoy foana na tsy fifidianana raha sy ny sisa rehetra ny réseaux sociaux a ny karazana diversion ety amin'ny hainao manjera ny televisionna malagasy ny RNM ny Viva sy ny sisa rehetra ny mpanao gazety isan-karazany a mamafy malibofo any vahoaka malagasy daholo zany rehetrarehetra zany dia adiny vahoaka malagasy fa misy mofinaina ary misy Jesosy Kristy afaka migere ny sakafony malagasy a afaka mamahana atsika hazandrano sy mofo a dimy a hazandrano roa zay eto amin'ny firenetsika ihany afaka mamahana atsika am'izany adiny ny vahoaka malagasy a fa marina sy mahitsy foana ary afaka tanteraka eo amin'ny fiainatsika malagasy a izany multiplication izany zay nafatra fa misy isaintsainatsika izay zavatra nozaraina mombany hoe malibofo spirituel izay za manokana de manahitana atsika hoe safidio ny fiainana safidio Jesosy Kristy a safidio ilay sakafo a avy any an-danitra Jesosy tenany safidio ny tenin'Andriamanitra aza mihinan-kinam-pona aza mihinan-kinana malibofa fa mahafaty atsika reny a mitondra atsika ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay a mahatonga atsika ho andevo ny satana mahatonga atsika ho miara-mila ny satana ny resaka malibofa mirahasoanao ao de tainy Jesosy Kristy mambirapiratra eo amin'ny voninahiny sotra raina mbola afaka ny zara sy nanambara izany sitraponao zany ndray a androany anao tompony voninahitra ary ny anaran'i Jesosy Kristy no proclameko an'izany ta io tompo reo teo ho afaka amin'ny malibofa spirituel ireo tsy manan-kohanina ihany koa de ta io ihany koa Jesosy naharanofo nahara-panahy honena tokoa ianao a nahita ny vahoaka tamin'izany vanim-potoana izany satria de tsy nanana mpiay izy ireo toy ny ondry andeha ho vonoina hoy ianao a any amin'ny abattoir am'izao fotoana zao ihany koa de tena honena lavitra noho ny tamin'izany fotoana ireny noho ny tamin'izany fotoana izany ianao satria dia mianaka izay tsy izy ny resaka malibofa mihinan-kinam-pona ny mpino a mihinan-kinam-pona ny génération ary demonia no mitaiza sy mamahana an'izao taranaka izao vonjeo zay Jesosy vonjeo ny firenenay aoka ny sitraponao anapaka foana eo amin'ny fiainanay delivreo zay tompo afao amin'ny malibofa afao amin'ny hevim-petsiny satana afao amin'ny karazana fampianarana zay tsy mahasoa fa mitondra poizina ho an'ny tenanay ho an'ny ankohonanay ho an'ny fiangonana marary am'izao vanim-potoana izao betsaka ny fiangonana tratra ny malibofy ihany koa avy Jesosy io manafaka anay halleloia raha misy ny aja sy ny tera donao rerany a Andriamanitra tsy toa ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tompo-kasihan'izany raha soantsika rehetra dia manaraka indray viloma tompoko